Vavaka atsika tokoa raha nay tsara andridrany an-danitra ho mankalaza mitirana zay manandratra anao zay tompo marara rainy mandrakizay andriany fiadanany anao Andriamanitra izao rehetra izao mankalaza midiranao fony izay Jesosy raha mbola velona amin'ity tany ity izay dia aoka ny anaranao foana no hisandratra Jesosy aoka ny anaranao foana no hisandratra Tadamarara mitenena amin'ny vahoaka anao sokafo ny masom-pananay sokafo Jesosy ny fonay ny sofinay andrenesanay ny teninao Jesosy satria zavatra ara-panano ambaranao hoe Jesosy mararo ka raha mangetaheta izay dia ho afahanao tompo na za manokana za dia nanarinao ka mitenena amin'ny olonao Jesosy satria ho ianao ny hoany an-danitra dia mila olona masina tsisy pentipentina ka misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Rehefa avy mizara ny révélation ento za dia vavaka atsika adiniko ny vavaka teo amin'ny fizarana ny momba ny fitsovom-belan'ny perika dia nampatsiahy fa nay masina mila mivavaka ianao aorian'ilay teny ka rehefa avy eo zany tsika rehefa avy mizara an'izao révélation zao za dia vavaka atsika ho atsika tsararay avy sy ho an'ny tenatsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra omeko atsika zany sy omeny fanahy masina atsika ny amin'izay révélation momba ny levira chimique zay dia ato amin'ny Exodus toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo. Exodus toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy dia hohaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarana amin'ny anana mangidy. Averiko indray mandeha dia hohaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy mba mofo tsy misy masirasira sady ampiarana amin'ny anana mangidy. Amen. Alleluia. Efa andro lasa vitsivitsy zay dia nahita zao teo imasoko zany rehefa za mivavaka dia nisokatra masom-panako dia mahita za eo imasoko zany misoratra levure chimique, safo levure instantané rehetra reny zany anatin'izany ihany koa ngamba ny carbonate sy ny sisa fa ny hitako levure. Halleluia. Levure mety jerenao hoe zavatra kely zany mety teny ihany koa ianao fa hoana koa na hatramin'ny levure ary eny ry havana satria ho any an-danitra isika dia mila vatana madio ny tompo izay le hoe fahamasina ny vatana saina fanahy izany hoe madio ny vatanao ny sainao ny fanahinao madio ny sakafo hoanao. Amen. Daniela dia hitantsika fa nandany sakafo ny mpanjaka satria fantany fa ny haniny mpanjaka dia hanina mifangaroharo, hanina tsy madio dia mba hanadiovany Daniela ny tenany hitandremany Daniela ny tenany dia tsy ny sakafo matsiro ny araka tamin'ny mpanjaka izy fa aleon'ny Daniela ny hinana ny hany kotrana. Halleluia. Amen. Iverina amin'ilay révélation teo zao dia rehefa hitako zany le soratra levure chimique safo levure dia misoratra zany hoe fampitandreman'ny-tompo hoe tsy ekeny hitako amin'ny masoko zany tsy ekeny tompo hoe tsy azo tsy hoe zany hoe manao forcé anao aho eto tsy forceny ianao. Amen. Tsy tereny ianao satria ny tompo tsy manery zany fa safidiny any tsirairay.
Haleluya. Safidy re tompoko ny any tsirairay. Ka raha ohatra ka safidinao ny anaraka andeha araka ny famasinana dia makatoy ianao. Amen. Haleluya. Ary ihany koa moa zany hoe ny tiany tompo ambara ao anatin'izay zany mety hoe tsy de tena hoe iaina amin'izay zany satria jerentsika le vira chimique reny carbonate reny jereo fotsiny oarina fotsiny satria nanohatra an'izay amiko ny fanahy masina ny teny tamiko. Nanohatra zany jereo izy felana reny paty reny rehefa asina le vira asina carbonate de manahoana ho izy reny de hoe mitombo eno izy miamby firy minitra firy adiny firy izy ao matsasakadiny zany de efa mitombo le mofo. De ohatran'izay koa izy rehefa miditra amin'ny vatanareo reny satria reny indraindray zany tia za manko tia mampiasa an'ilay za efa naheno ihany zany le révélation momba an'le vira chimique reny zavatra reny fa kosa zany amin'ny maha-olombelanao de indraindray mbola mampiasa ny mihinana ihany zany de manomboka ny tenena amin'izay tompo zany nasehony an'ala izy hoe mitandrema fampitandremana zany natao tompo hoe mitandrema amin'ireny sakafo reny. Amen. Dia asain'ny tompo mitandrina zany tsika. Haleluya. Ny fampiasaitsika azy jerentsika ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo ny hoe mofo tsy misy masirasira tamin'ny andron'ny Pasaka io dia ny zanak'Israely mihinana mofo tsisy masirasira tsy asiana ninina fa mofo amin'izao fotsiny. Amen. Ino no manambara ny tenan'i Jesosy zany hoe manambara hoe madio vatanao madio zany hoe ty vatantsika ty koa mila madio mila diovina zany amin'ny alalan'ny sakafo antsika. Amen. Satria za manko tia le mofo reny le paty reny ka reny zany de tenenin'ny tompo hoe sahala migonfle ny nofonao mampitombo le ara-nofontsika fa tsy le fanahintsika. Amen. Ka mila lanjalanjaitsika zany ny fampiasana azy. Za zany tsy miteny hoe aza ampiasaina mihitsy fa lanjalanjao ihany. Amen. Satria lasa le fanahy maty de le nofo no misandratra. Mino fa azotsika ny tiany tompo azavaina ao anatin'izany. Haleluya. Satria tena hitako teo amin'ny maso fa ahoana ho an'i Jesosy nampitandrina anahy amin'ny le vira chimique sy ny safilevure. Amen. Raha azo atao ary raha tsika mampiasa dia tokony hoe kely. Haleluya. Fa tsy de tena hoe hitantsika rehefa mifadiana antsika de mila zavatra maivana satria mavesatra na reny mofo reny ary. Haleluya. Ka tamin'ny andron'ny Pasaka reo zanak'Israely reo de tena tsy mihinana ny mofo tsisy ninona jereo fotsiny re gone mofo tsisy ninona izay zany no kasitrahany tompo. Haleluya. Kanefa kosa tsika raha mbola ety ambony tany zany de tsy maintsy mampiasa tsika ny sira sy ny sisa fa mba lanjalanjaitsika zany teny tompo ho tenenina. Amen. Ka mitandrema zany amin'ny fampiasana an'izy reny ny carbonate ny levure. Amen. Misy fandrika be dia be satria jerenao fotsiny le mofo satria izay mihitsy ny tenen'ny fanahy masina. Jereo fotsiny izy reny mofo reny asianao ndray tonga de mitombo. Ohatra zany koa ny nofonareo izy mampiasa mihinana an'ireny nareo de le nofonareo izy mitombo de le torimaso tonga le fahafatesan'le fanahy zany miamaty le fanahinao ao anatin'le izy. Koa mitandrema le tompo koa amin'ny fampiasana an'izy reny satria hitako nasehony tompo aty eo amin'ny masoko mihitsy. Haleluya. Ivavaka atsika. Amen. Mba ho afahan'ny tompo tanteraka atsika amin'ny sakafo maloto rehetra ary ty angatahantsika de tena hoe afahan'i Jesosy tanteraka atsika amin'izany. Afahan'ny tompo tanteraka amin'ny fitiavana le zavatra hoe animba ny fanahintsika ho afahan'ny tompo. Amen. Ivavaka atsika de ivavaka ihany koa atsika amin'izay rehetra voafatotra ao anatin'ny perika ty sazy. Haleluya. Jesosy any afaka anao. Shekaria baba. En Jesosy malalo manantona anao zay tompo malalo. Mivavaka ito anatrianao tompo malalo manantona anao. Mivavaka manokana Jesosy anadiovanao ny tenanay tsirairay avy. Satria ny tenanay Jesosy dia maloto. Ty tenanay ty de mila diovina ho ianao mialalan'ny sakafo. Satria mila vatana madio ianao Jesosy itoeran'ny fanahinao masina.
mila vatana madio ianao hitoerany fanahy masina ho ianao, ka mangahataka Jesosy ny zanakao rehetrarehetra zay miaino an'izao video zao, mba ho afahanao Jesosy amin'ny sakafo maloto, amin'ny sakafo tsy araka ny sitraponao Jesosy, ho esorinao, ho afahanao amin'izany zay toko malalo. Ao ihany koa Jesosy ny voageja ao miperika ty sazy toza afao amin'izany tompoko, satria ianao dia manafaka, ianao dia mpanafaka Jesosy, ko afao zay Jesosy fa teo masina izay ny vatana, saina, fanahy Jesosy, dia ho tanteraka zay ho masina ao androanao, dia ho tanteraka zay ho masina ao androanao, ho masina andeha araka ny sitraponao. Raha misy ao anatin'izany Jesosy miaino an'izao video zao, afao tompoko amin'ny fitiavana sakafo diso tafahoatra loatra, amin'ny fitiavana ny lamodin'izao tontolo izao, afao Jesosy, afao ny zanakao tompoko fa mpanafaka ianao. Alleluia. Amen, amen, amen. Sotra Jesosy, sotra fa anafaka anao ne Jesosy, anafaka ahy, anafaka anao izy amin'ny anadiovan'ny tenatsika. Alleluia, amen.